Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no era-banantsika hatratra ity anatsinainy fa eniny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay lahatra antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fafito amby roapolo, Jeremia toko fafito amby roapolo andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa roa amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpisorona sy ity firena rehetra ity dia efa nalazako hoe izao nolazain'i Jehovah: aza mihaino ny tenin'ny mpaminanareo izay maminany aminareo hoe indro ny fanaky ny tranon'i Jehovah hampodiana faingana avy amin'ny Babilôna, fa lainga ny fihinanany aminareo. Aza mihaino azy fa manompo ny mpanjakan'ny Babilôna, te ho velona ianareo. Fa nahoana no rava ity tanàna ity? Fa raha-paminany tokoa ireo. Ary raha ho aminy tokoa ny tenin'i Jehovah dia aoka hifonina amin'i Jehovah tompony maro izy, mba tsy ho lasa ho an'ny Babilôna koa ny fanaka sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema. Fa izao nolazain'i Jehovah tompony maro: ny amin'ny andry sy ny tavin-drano lehibe sy ny fitoeran-tavin-drano, ary ny amin'ny fanakava izay mbola sisa amin'ny tantany ity. Dia izay tsy nalain'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna fony izy nitondra ny Jekonia zanaky Joiakima mpanjakan'ny Joda ho babo avy tany Jerosalema ho an'ny Babilôna, mba manakaja rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema. Eny, izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: ny amin'ny fanaka sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'ny Joda sy ato Jerosalema. Ho an'ny Babilôna no hitondrana ireo, sady hitoetra any izy ambarapatonga ny andro amangiko azo ho Jehovah. Dia vao entiko miakatra izy ka ampodiako amin'ity tanàna ity. Ramasinao manomasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mampieritreritra koa ity hafatra nampitondran'i Jeremia mpaminany ity ho an'ny Joda na ho an'ny zanak'Israely taty amin'ny fanjakana atsimo. Nandininy fa fito ambin'ny folo iteninany manao hoe: manompo ny mpanjakan'ny Babilôna, te ho velona ianareo. Fa nahoana re Andriamanitra? Dia mamela ny fireneny nofidiany. Fa nahoana re Andriamanitra? Dia mamela ilay vahoaka izay tiany navotany avy any amin'ny fahababoana, ary dia teneny manao hoe manompo ny mpanjakan'ny Babilôna. Izany hoe manekeo handevoziny Babilônianina, manekeo handevoziny te ho velona ianareo. Mafy dia mafy izany izany baiko n'Andriamanitra izany nampitondran'i Jeremia mpaminany, hoe mandehana manekeo ho babo, ho entina ho babo ny manam-pahaizana, ny tanora, ny tsara tarehy, ny maranitra, ny manakaja ho Joda, ho entina ho babo any Babilôna. Ekeo zany fahababoana zany, ekeo zany izay zany fanambaniana ataon'ny Babilônianina izany, te ho velona ianareo. Fa nahoana kosa re Andriamanitra? Dia namela izany ho an'ny fireneny. Fa nahoana Andriamanitra no namela izany zavatra izany, ho lalovany firenena, nefa firenena izay ambariny hoe tiany. Ahitako ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany fantatsika tsara ny tenin'ny tompony hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany nampaharetako famindrampo anao. Fa aiza ilay famindrampon'Andriamanitra? Aiza ilay fitiavan'Andriamanitra? Ao anatiny izany famelan'Andriamanitra ny firenena tiany izany, ka irahiny mihitsy manao hoe mandeha anatopoy ny mpanjakan'ny Babilôna. Raha toa ka miarabelona tamin'i Jeremia mpaminany isika, dia ho azontsika antoka mihitsy fa tsy mora ny hatakatra an'izany hevitry ny faminaniana izany, satria betsaka tamin'ireo mpaminany ara-dalàna tamin'i Jeremia, mpaminany sandoka, izay manao hoe tsy marina ny faminanian'i Jeremia. Aiza ny misy Andriamanitra hamela ny firenena ho rava? Aiza ny misy Andriamanitra fitiavana ka aniraka ny firenena ho babo? Ary izay natonga ireo mpaminany ireo izay nandany faminanian'i Jeremia, ary naminany mihitsy fa ny mandositra any Egipta ny mety, satria ny any Egipta dia tamin'izany fotoana izany firenena nilamina tsara, firenena tsy nisy korotana, ary tonga soa mihitsy ny zanak'Israely tany Egipta tamin'ny fotoan'andro, tsy nanahirana tamin'ny Egiptianina mihitsy ny nandray ny zanak'Israely.
ary dia nisy ny fifampirarana ara-diplomatika mihitsy nataon'ny mpanjakan'ny Joda tamin'ny mpanjakan'ny Egypta mba hialana amin'ny fahiran'ny Babiloniana. Kanefa ny sitrapon'Andriamanitra adony hoe aza mandositra makany Egypta ianareo, fa sao nareo mieritreritra fa ny diplomasia anareo, ny fahazavan-tsainareo, ny hafetsenareo mihitsy ary no ahafahanareo mandositra ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa izao ekeo mandeha anaty-poy ny mpanjakan'ny Babilôna. Mafy de mafy rehefa koa malala lay faminaniana, ary tsy lay faminaniana ihany fa ny fiatrehina ny fahatanteran'lay faminaniana. Satria rava avokoa ny tanàna rehetra, rava eto ny fanaka mono resahana, ny trano efa rava raha teo, fa ny fanaka sarobidy, fanaka fanomporan'Andriamanitra, zay ny resahana eto. Rehefa koa malala fanahoana re. Raha toa ka mamaky tsara ny didin'Andriamanitra isika dia fantatsika ny didy folo zay sy ny didy rehetra ao amin'ny Torah izay nampianarina ny zanak'Israely sy ny Joda de ny laviny. Ratsorina de ny laviny. Ary io no nahatonga n'Andriamanitra tsy hoe tezitra ihany tezitra Andriamanitra. Fa ny fahatezeran'Andriamanitra tsy tahaka ny fahatezerantsika olombelona loatra. Fa tezitra te hamboatra, tezitra te hanitsy Andriamanitra. Raha toa ka mijeritsika de ireto zavatra telo lehibe reto zay fahotana lehibe ary mandraka ankehitriny zay mety ho adinontsika dia ireto fahotana telo reto zay nanjaka de nanjaka raha fitinina tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny voalohany de zao ny fitiavan-tena diso tafahoatra izay nanjaro amin'ny fitiavan-karena sy fitiavam-bola. Nandeha de nandeha ny toe-karena tamin'ny andron'ny Jeremia, tamin'ny andron'ny Ozy mpanjaka. Nandeha tsara ny toe-karena tamin'ny andron'ny Jeremia sy ny tateoriana, de nandeha tsara ny fiainan'ny zanak'Israely, lamina tsara ny fokon'ny Joda, nandeha ny varotra, nandeha ny fananatany, fifampirarahana, nety ihany. Ary dia tao anatin'izany no tenenan'ny Tompo tamin'ny Jeremia lazao amin'ny zanak'Israely fa mandeha nge io e. Fa zao misy tsy fahamarinana be dia be ao anatiny ao. Mandeha io raha jerena ivelany io toe-karena io, fa zao tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra io, tsy aharitra io. Satria nahoana? Satria manjaka ny tsy fahamarinana ao anatin'io toe-karena io. Manjaka ny tsy fahamarinana ao anatin'ny fifanakalozana io. Tsy mijery ireo mpitondra tena, ireo kamboty, manjaka ny kolikoly, manjaka ny tsy fahamarinana ao anatin'io toe-karena io. Tazanina ivelany io ka mety, fa rehefa jerena refesina amin'ny sitrapon'Andriamanitra io de tsy mety. Noho zany mandana ambara ao amin'ny zanak'Israely fa mila mibebaka izy satria tia tena, tia vola. Mampatsiaro ny tenin'ny Saint Paul ny Timoty hoe ny fitiavam-bola ny fototra ny ratsy rehetra. Tia vola loatra ny Joda tamin'ny fotoana andro. Tsy le vola loatra akory ny ratsy, fa lay fitiavam-bola zay fototra ny ratsy rehetra. Satria tia vola loatra ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany de nanjaka ny tsy fahamarinana, nanjaka ny kolikoly, nanjaka ny fitiavan-tena, nanjaka ny tsy fieritreretana intsony ny hafa sy ny mpiarabelona. Ary dia nahatezitra n'Andriamanitra zany. Io fahotana fototra anankiray zay nahatezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny Joda hoe tsy maintsy diovina ianareo amin'ny toetra ianareo, miankina amin'ny herin'ny vola io, miankina amin'ny herin'ny vola. Heverinareo fa ny vola ny vahaolana, heverinareo fa ny vola ny mahasambatra, heverinareo fa ny vola no havita ny zavatra rehetra. Ary dia tezitra tamin'ny Israely Andriamanitra. Fa faharoa izay hitantsika nanamarika ka nahatonga n'Andriamanitra mibedy mafy tamin'ny teny mahery ny firenen'ny Joda dia teo ny fitavam-bola, fa ny fanompo-tsampy io, ny fanompo-tsampy. Zany hoe niala tamin'lay finoanan'Andriamanitra velona, nanompo sampy, nanompo Andriamanitra tsy izy, tia Andriamanitra tsy izy. Natezitra n'Andriamanitra io satria na dia teo ara ny tempoly, na dia teo ara ny fivavahana tamin'Andriamanitra de zao nanangana karaza-tsampy hafa ny Joda. Karaza-tsampy hafa tsy voatery hoe lay zavatra tahakandry aserana, tahakandry bala misy ihany zany, fa le hoe zavatra tian'ny olona no Andriamanitra, ataon'ny olona eo alohan'Andriamanitra.
Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha ny afaka malala dia Andriamanitra saro-piara. Eny mandritra ny soratra masina manontolo mihitsy moa fa miverimberina izy amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra dia voalohany eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ary zay ny tian'Andriamanitra ny takiny tamin'ny firenen'ny Jota hoe izy ny voalohany, izy ny tiana voalohany indrindra, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary Jesosy no nafatra an'io koa aza amin'ny testamenta vaovao no hoe Andriamanitra ny voalohany indrindra, alohan'ny zavatra rehetra ho Jesosy, mihoatra ny havana, mihoatra ny fianakaviana aza, Andriamanitra ny voalohany indrindra. Saingy teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny fokon'ny Jota dia izao tsy Andriamanitra ny voalohany. Any amin'ny laharana fahatelo aza Andriamanitra. Alohan'izany dia fitiavan'ny olona ny famirapiratana sy ny voninahitra, fitiavan'ny olona ny harena, fitiavan'ny olona ny tenany any amin'ny fahaefatra vao hoe fitiavana an'Andriamanitra. Ary dia fandrafinan'Andriamanitra ny hevitra izany. Fa ny mpotsampy ny hevitra izany lasa misy zavatra tiana sy topoina mihoatra lavitra no Andriamanitra. Any amin'izay fotoana izay dia lasa sampy izy. Rehefa topoinao mihoatra no Andriamanitra izy dia lasa sampy. Rehefa atakalo n'Andriamanitra izy dia lasa sampy. Ary dia natonga ny tompo-tezitra tamin'ny zanak'Israely miverimberina ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany izany fahatezeran'Andriamanitra no ny sampy natsanga ny zanak'Israely na natsanga ny Joda atakalo n'Andriamanitra izany. Ary amin'izao andro antsika izao moa raha jerena dia ny fitiavam-pahafinaretan'ny olona, fitiavam-pahafinaretan'ny olona. Tsy ratsy akory ny mifaly, tsy maninona Andriamanitra amin'ny teny antsika hoe mifaly. Atao izay hifalianao, tsy maninona mihitsy, fa ny fifaliana tsy tokony atakalo an'Andriamanitra. Ny fifaliana tsy tokony atakalo fivavahana. Be dia be ny olona amin'izao andro antsika izao mahafinaritra ny mijery baolina kitra, miary mijery an'izany daholo tsika rehetra. Fanatanjahantena mahafinaritra satria mitaiza saina sy ny tahaka izany mampiombona amin'ny fianakaviana, miresaka eo anoloana ny fahitalavitra, miady hevitra miresaka mifanakalo hevitra, tsy maninona mihitsy izany. Fa indraindray adinin'ny olona Andriamanitra. Indraindray tsy tiany ny zavatra ohatr'ireny tiany olona mihoatra no Andriamanitra. Mahavatra miandry hatramin'ny 4 maraina, tsy hoe ratsy akory izany mihavatra hatramin'ny 10 maraina, fa zao tsy mahavatra. Sanatria ny vava tsy hoe manameloka, fa na ny tsara fa indraindray tsy mahavatra, manoka-potoana akory aza hiresahana amin'Andriamanitra. Mialoha ny atory, mialoha ny ialana sasatra, indraindray tsy vita ny adidy any am-piangonana, tsy vita ny raharaha ara-panahy. Satria ny ara-panahy mantsy indraindray heverin'ny olona zavatra azo ampandeferina dia lasa sampy ireny zavatra ireny. Lasa sampy. Ary izay ny anankiray natezitra Andriamanitra tamin'ny Joda ny hoe tandreminareo. Fa ny zavatra atakalonareo mihoatra noza dia izao manjary sampy. Afaka malala fahotana lehibe faharoa io izay natezitra n'Andriamanitra tamin'ny Joda. Ary ny fahatelo dia izao. Ary tiany tena mavesatra indrindra dia ny avinavina. Ny avinaviny Joda. Dia miteny avinavina isika dia tsarotsika tsara fa ny avinavina ny antobohany dia fahotana tany an-danitra eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny avinaviny Satana, ny avinaviny Lucifera, ny avinaviny Satana ny natonga azy nazera satria te hitovy amin'Andriamanitra. Ny avinavina izay mandavo ny olona maro, nanandavo ny Joda, ny avinavina. Ny avinavina dia izao tsy ilay hoe tsy ilay avinavina eritreretintsika izao fa tsy ilay fiheveran-tena hoe ho ambonina ho tsara noho ny hafa ihany no antsoina hoe avinavina, fa ilay tsy fihainoana, ilay tsy fihainoana fananarana amin'ny fotoana izay ananarana anao ka tsy nitenanao ka amin'ny antsy raha tsy mila an'izany, iza koa nakatoro-hevitra aminao, fa iza moa ianao ho henoko, fa iza moa ianao mba hananatra. Dia amin'izay fotoana izay avinavina izay. Fiheveran-tena hoe feno, fiheveran-tena hoe tsy mila anarina, tsy mila tenena, maika moa, fa ny fiheveran-tena hoe tsy mila an'Andriamanitra. Ary be dia be ny olona mihevitra fa nisy ho azy tetỳ ambonin'ny tany, sambatra ho azy tetỳ ambonin'ny tany, manana ho azy tetỳ ambonin'ny tany, tafita ho azy tetỳ ambonin'ny tany, nanana izay nanana. Tsy nisy Andriamanitra. Avinavina mihitsy. Ary izay no nahatonga ny Joda tezeran'Andriamanitra, satria ny avinavina. Ny avinavina
tsy nila an'Andriamanitra ny avina ny hevitena hoe satria nentin'ny fiainana, nentin'ny toe-karena, nentin'ny varotra, nentin'ny fanaovan-trano, nentin'ny zavatra rehetra dia ndra an'Andriamanitra jereny mpaminany hoe mandana mbaro amin'ireo zanak'Israely ireo fa miavinavina izy, mieritreritra izy fa ny fahombiazana, mieritreritra izy fa izy tafita, mieritreritra izy fa izy eo amin'ny toerana io dia satria avy aminy zany fa ndray mpimasomonja hoy ny tompo dia esoroko aminy zany dia ho foana ny avinavina. Afaka malala reo zavatra telo reo azo lazaina ho nampienjerany Joda ary dia nirain'Andriamanitra navelan'Andriamanitra ho babo izy. Inona ny antony navelan'Andriamanitra azy ho babo? Mba hialany reo toetra telo reo, mba hialany reo toetra telo reo namelan'Andriamanitra azy ho andevozina tany Babilôna, navelan'Andriamanitra ho babo tany Babilôna mba hialany reo toetra telo reo ary vokatr'izany rehefa 70 taona tany zanak'Israely afaka tamin'ireo toetra ireo izy. Tsaroantsika tsara ndranomason'ny zanak'Israely tany Babilôna nalefan'Andriamanitra ho babo hoe mandana topoy nareo aingana, topoy nareo ary ny mpanjakan'ny Babilôniana. Zay rehefa tonga tany izy tany amin'ny firenena mpanompo sampy, tany amin'ny firenena izay nanompo hazo vato aman-kazo isan-karazany no nitompony ny Babilôniana. Tany vao nahatsiaro ny zanak'Israely manao hoe hafa ny Andriamanitra, ny Andriamanitra tsy vato aman-kazo fa ny Andriamanitra Andriamanitra velona ary de teraka tany Babilôna ny ataontsika ny fivavahana be dehibe ny réforme ny fantsipivavahana teraka tany Babilôna raha tsy resaka fakatsy ny sinagoga fotsiny isika, raha tsy ny resaka momba ny fizotrany fanatritra fotsiny isika dia hitantsika fa teraka tany Babilôna ny fanompona vaovao ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy hoe ndrahan'Andriamanitra ho babo tany Babilôna ny zanak'Israely tena nompo sampy tany izy fa rehefa tonga tany izy dia tsapany amin'izay ny fitiavan'Andriamanitra azy, tsapany amin'izay fa tsy misy Andriamanitra tahaka ny Yahvé na tahaka ny Jehova. Niala tamin'ny avinavina koa izy rehefa navelan'Andriamanitra ho babo tany izy dia tsapany lanjany fanetreteny, tsapany lanjany antsoina hoe ambany, tsapany lanjany antsoina hoe andevo rehefa tsy eo Andriamanitra. Nampianarin'Andriamanitra nanetry tena tany Babilôna izy ary fantany amin'izay ny toeran'Andriamanitra, fantany lanjany antsoina hoe namana, fantany lanjany antsoina hoe mpiarabelona. Rehefa no andevozina tany izy miarabelona tamin'ny olona tany izy dia izao tsapany lanjany ny namana, tsapany lanjany antsoina hoe fifankatiavana, tsapany lanjany antsoina hoe fiarahamonina rehefa babo tany Babilôna izy. Ary tsy vitan'izany ihany fa rehefa tany izy dia izao tany Babilôna izy tsy nanana na inona na inona, tsy nanana na inona fa toy ny nampahantraina dia tsapany fa ny olona ny harena, ny ray tampo, ny namana, ny mpiarabelona, ny mpiray tanindrazana, ny reny no harena fa ny vola mandalo, ny volamena mandalo fa ny namana sy ny tanindrazana, ny fifankatiavana no harena. Noho izany tsy kisendrasendra akory nampadalovana ny zanak'Israely ho babo tany Babilôna fa hanadiovana azy ary io teneny manao hoe tahaka ny fanadiovana volamena amin'ny memy, midiovin'Andriamanitra mba ho vaovao indray ny zanak'Israely aorian'ny fahababoana ary dia ho hitantsika ny toy ny tantara. Ry havako malala, misy fotoana indraindray tiany ny tompo ho alana amintsika ireny fahazarana ireny, misy fotoana indraindray tiany ny tompo havaozina eo amin'ny fiainantsika dia avelan'ny tompo handalo zava-tsarotra isika, avelan'ny tompo handalo zava-manahirana isika saingy ny hevitra ireny dia izao fanitsiana, fanamboarana, fanefena mba hiavaozantsika amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Ary Petera takatra an'io, hoy Petera manao hoe ny zanaka tiana nge no anariny, ny zanaka tiana reny no anariny. Noho izany ny tompo dia tsy manaonao foana, tsy manary, tsy nivadika tamin'ny zanak'Israely akory izy nanamela azy ho babo fa niaraka babo tamin'ny zanak'Israely tany babo tany Babilôna koa Andriamanitra dia nanaiky niaraka babo tamin'ny zanak'Israely tany Babilôna ary nitondra niaraka tamin'ny tany Ezekela mpaminany, niaraka tamin'ny tany reo mpaminany izay niaraka nitondra ny mafy tamin'ny zanak'Israely tany anefitra. Ny antony dia izao tian'Andriamanitra ny anana firenena vaovao, tian'Andriamanitra ny anana firenena vaovao izay miorina bebe kokoa amin'ny fitiavana azy. Afaka malala iorina bebe kokoa amin'Andriamanitra ny ianao ary aoka ho sambatra mahatsiaro
anana fanetretena amin'ny fiainana isan'andro, manana fanetretena amin'izay hitondran'Andriamanitra anao, amin'izay hanambinan'Andriamanitra anao dia manana fanetretena. Mety iza iaino anatra, mety iza iaino torohevitra, ary indrindra ataovy lehibe eo anatrehanao ny namanao, ny fianakavianao, ny mpiara-belona aminao, ajao, tiavo, esoriny avy navikevitra ho ny filazan'ny Paoly azy, eny mihoatra noho izany raha tianao no sambara dia izao ataovy mitoetra ao am-ponao mandrakariva Jesoa. Ivavaka isika. Tompo misaoranao izay ny amin'ityo latsinainy izay nomenao anay ity, anomboanay ny herinandro ao anatin'ny finoana fa Andriamanitra niarana nigirofiry taminay ianao. Andriamanitra mitaiza sy manitsy anay ianao, indray tsy takatry ny sainay ny fomba fitondranao, fa zatra amin'ny lalana tsotra izahay, zatra amin'ny lalana milamina izahay, te hilamina izahay, saingy afaranao Tompo, fa avelanao handalo zava-tsarotra iray indraindray, satria te hanefy anay ianao, te hamboatra anay ianao, te hanadio anay ianao, dia taio ny herinandronay Tompo. Taio Tompo ity herinandro vao manomboka ity, ity alatsinainy ity, hitiavanay namana, hitiavanay anao Andriamanitra, ary hanekenay hanompo anao anatin'ny fanetretena sy ny fifaliana, fa Andriamanitra saro-piaro ianao, Andriamanitra marina ianao, dia mitahy anay Tompo. Amin'ny asan'ny tananay ataovy mahavokatra, amin'ny fikelezana anay ataovy aminay ny asan'ny tananay, mba hita vokatra sy fifaliana izay. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny mpiara-belona aminay, Tompo malala, ho any amin'iza moa izahay, ao aminao ihany misy ny famonjena sy ny fiainana, dia jereo ny tanindrazanay, jereo ny ankonanay, jereo rehetra miantehitra sy mitodika aminao Andriamanitra, ary mametraka ny fiainana amin'ny herinandro ity Tompo, dia taio satria famindrampo ianao, amin'ny anaranao Jesoa. Amen.